Atony service de santé ni tafika malagasy atony directeur général ni organisme de défense Saint-Moscou sy ni directeur général ni hôpital Miaramila sy ni directeur ni service de santé militaire miaraka amiro tompony andraikitra ambony atao amin'ny tafika malagasy iny moa no ataontsika androany dia fitiliana ireo toerana fitsaboana ary indrindra hoe anatin'ny fiomanana asika raha sanatria misy an'izany tsy mikaretina coronavirus zany sy maintsy misy fiomanana sy maintsy ataontsika mba ahafahantsika manavotra aina dia jerena zany reo hoe site de confinement filazana azy na hoe toerana fametrahana andreo olona mety ayahina miaramila mety ayahina na mety ayahina dia mba fahita zareo zany fa misy andreo toerana efa voaomana andraisana an'izany manaraka an'izany koa eo ihany koa ireo toerana andraisana urgence satria fantatrareo tsara fa zany tsy mikaretina zany dia metraika avetrana ity amin'ny fitaovam-pisefona dia misy zany ireo toerana manokana indray sinan'ny olona mety manana fahasiaranana amin'ny respiration zany dia fitanao atao zany misy ny respirateur artificiel moa ny filazana azy manampy an'ireo olona afaka misefo ara-dalàna zay no ataontsika eto mijery an'izany avy eo zay dia mijery indray amin'ny hôpital Miaramila hoe manaona ny fiomanan'zareo ihany koa eo amin'ny fandraisana ny atao hoe olona mety ayahina zany hoe site de confinement ahoana ny fomba fiasan'izy ireo ahoana ny fomba ahafahan'izy ireo mandrindra ny asa rehetrarehetra miaraka amin'le toerana vohitantsika tao mikasika an'le hoe centre de veille sy ny sisa zany zany dia misaorana avy hatrany an'ireo mpiasan'ny fahasalamana ataony mitafika sy ireo mpitsabo sy mpiasan'ny fahasalamana rehetra eto Madagasikara satria adidingeza be tokoa no raisin'izy ireo fiarovana ny ahitsika vahoaka.